Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Tao amin'ny tobo fitrandrahana iray antsoina hoe Western Deeply Version Carletonville any Afrika Atsimo no nahitana ireo lavaka lalina indrindra ambanin'ny tany izay mirefy 1,830 metatra ary manana maripana 5.20 degre. Mandraka ankehitriny dia mbola io ny lavaka lalina malaza indrindra eran-tany izay nataon'ny asa tanan'olombelona. Tena lesona lehibe tokoa no azo tsoahana avy amin'izany. Ny firosoantsika lalina mandinika ny tenin'Andriamanitra amin'ny fontsika rehetra dia hitondra fanovana ny fiainan-dratsintsika mba ho lasa tsara. Hitondra hafanana tena ilaina anatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra toy ireo mponina tany Beria arak'izay voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:10 ny 9:20 manao hoe: ary ny toe-panahin'ireo dia tsara noho ny tao Tesalonika satria nandray ny tenin'Andriamanitra tamin'ny zotom-po indrindra ireo ka nandinika ny soratra masina isan'andro na marina izany na tsia. Isika rehetra ihany koa anie dia mba hazoto andinika isan'andro, andalina isan'andro ny soratra masina dia ny Baiboly izany izay nomena antsika. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina raisoao am-pofazamalaina fartomotrany andro izao. Fahaiza miaina mampirindra ny fiarahamonina. Rano antsino no vidi raha mihoatra amin'ny feno tsy maintsy raraka, raha tapany kosa mitobaka ka nerany ihany no zaza koa ampitiavana sahazanao biaino no anolorana ny arahabo-mba mipiraritsoa eo ampanarahana izao fandarana izao izay ny namanao lantormisy ajoely atrany no manolotra azy. Isan'ny fahendrena no lalain'ny malagasy indrindra ireo tolontsika taloha ny fandalana izany atao hoe fiarahamonina sy ny fihavanana izany, ary tena hoe anisan'ny zava-dehibe teo amin'izy ireo tamin'izany fotoana izany ny fianakaviana, ary fatratra tokoa ny fikolokoloana izany firaisam-pianakaviana izany sy ny fankatiavana nisy tao anatin'izany atao hoe fianakaviana izany. Iny tiano lazaina eto dia tsy hoe ny vady amanjanaka fotsiny na ny eo amin'ny ankohonana fotsiny izany hoe atao hoe fianakaviana izany, fa ny mahakasika ny lafitiavana rehetra mihitsy amin'ny ankapobeny miandohatra ny amin'ny hoe dadabe sy ny bebe sy ny ireo anadandreny sy ny ravavindreny sy ny rahalahindreny sy ny isan-karazany ny tiana holazaina sy tiana horesahana eto. Satria nahoana hita mihitsy hoe tamin'izany fotoana izany dia nisy ny fifamatorana akaiky teo amin'ireo lafitiavana maro ireo, na dia havana lavitra aza, havatetezina aza, dia nisy ny fifamatorana teo amin'izany lafinjavatra izany, dia hita tokoa le hoe tanteraka izany teo amin'ny lafitiavana valo ray manontolo. Io fianakaviana io no lalain'ny malagasy fatratra, ka hoy izy tamin'izany fotoana izany nilaza hoe toy ny vary sy rano ny fianakaviana sy ny ankonana, ka antanàna tsy mifandao, atsaha tsy mifanary, dia nitanteraka tokoa izany oam-pitenena izany tamin'izany fotoanandro izany, ary mbola no amafisiny koa ilay fitenenana hoe velona iray trano ary maty iray fasana. Ny lalaina fatratra izany fahendrena malagasy izany tamin'izany fotoana izany.
kanefa inona ny zava-mitranga ankehitriny. Ny hita zany dia zao hoe rava-tsy kelikely izany fiarahamoniny mpianakavy zany ankehitriny. Tsy no inona fa noho ny fanabiazana sy ireo kolotsaina vahiny izay nezahana nampidirina teto Madagasikara, ka na dia ho zavatra nolalaina aza dia ne maty tsy kelikely ary tena tototra mihitsy ankehitriny. Ary ny zava-misy dia ilay fiarahamonina ao an-tokantrano eo amin'ny mazanaka sy ny ray aman-dreny sy ny vady sy ny zanaka no hita hoe nahatrany aza dia efa misy fahasimbany ilay fiarahamonina kely. Dia zany no hita mantsy dia eo ny fahasairana ny ray aman-dreny aloha, indrindra isika aty an-tanàn-dehibe ny tena ahitana taratra izay hoe miainga maraina ny ray aman-dreny, ny zanaka lasa mandeha mianatra, ary misy aza ny zanaka sasany le hoe mbola matory ny zazakely dia ny dada na ny neny efa miala ao anatin'ny ilay tokantrano. Dia rehefa mody indray ny hariva, zaza na ankizy efa matory no vatan'ireo ray aman-drenireo. Arak'izany zany dia hita hoe manalavitra zany ilay fifandraisana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Indraindray ohatra ny lasa hotely fisakafoanana sisa ny tokantrano, fa ilay tena fifandraisana misy eo amin'ny mpianakavy, eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia rava-tsy kelikely noho ny asa aman-draharaha sy noho ny fianarana izay ratovin'ireo ankizy ankehitriny-ireo. Zavatra mampalahelo ilay izy, nefany hita hoe azo sorohana ihany izany zavatra izany. Amin'izao fotoana dia indrindra ety an-tanàn-dehibe dia ny zaza zany dia lozan'ny reny dia apetraka eo amin'ny mpanampy na ireo mpitaiza zaza fotsiny sisa ny ankizy. Misy an-tanàn-dehibe, misy any ambanivohitra, misy an'izany avokoa hoe fa mpanampy indray no mitaiza ny zaza na mitaiza ny ankizy. Ka na le fanabiazana zay andraikitra sy anjara ny ray aman-dreny aza dia lasa tsy tanteraka amin'ilay zaza tsony, fa lasa ilay mpanampy sisa no mitaiza azy, dia fanabiazana zay takatry ny sainy no omeny an'ilay zaza fa tsy arak'izay tokony ho izy. Tsy mahagaga raha ohatra ka mifanalavitra izany fifandraisan'ny mpianakavy izany ao an-tokantrano, ary tsy mahagaga raha mihitatra amin'ny fiarahamonina rehetra izany. Hitantsika ombenimbeny fa na any amin'ny toeram-piasana na aiza n'aiza dia efa hita sy manjaka ny fisiny tsy firaisan-tsaina intsony amin'izao fotoana izao, fa lasa ilay samy maka ho azy. Hita taratra amin'ireo tanora koa izany ankehitriny, na any am-pianarana na eny amin'ny fiarahamonina eny, dia samy maka ho azy zany ny tsirairay, na ny lehibe sy ny lehibe samy maka ho azy, ny lehibe sy ny ankizy samy maka ho azy, fa tsy hita tsony ilay firaisan-tsaina. Zavatra azo tsaboana nefa zany, ary tena ilaina mihitsy ny fitsaboana izany, satria mety hiteraka zava-doza zany raha avela hitatra mandavataona. Koa iza ary iza no tokony hitsabo azy? Ny tena hitsabo an'io zavatra io dia tsy misy afa-tsy ny tsirairay isam-batan'olona ihany. Izaho, ianao no tokony hitsabo an'izany zavatra zany. Amin'ny alalan'ny inona ary? Dia amin'ny alalan'ny famerenany indray ny fampisongadinana mahazava-dehibe, izany hoe fiainam-pianakaviana izany. Ny fanabiazana mantsy dia voalohany indrindra tsy maintsy miainga ao anatina tokantrano anankiray, ary miparika eny ivelany eny amin'ny fiarahamonina eny. Ka ao tokantrano zany no tokony anehoana izany, mitsabo izany zany ny ray aman-dreny. Ianao ray aman-dreny dia tokony hitsabo izany, ianao zanaka dia tokony hitsabo izany, asiana ary apetraka mihitsy hoe misy fotoana ifampiresadresahana tahaka ilay takariva amorom-patana fahiny izay nisy ny dinidinga teo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka hatramin'ny dadabe, dia eo ny anitsiana sy amerenana izay zavatra very izay. Tsy dia hoe ilana fotoana lavabe ny zavatra toy izany, fa
mametraka fotoana fotsiny mety hoe indray mandeha isan-kerinandro na indro na isan-kariva dia asiana izay fifampy resadresahana eo amin'ny ankonana sy eo amin'ny fianakaviana izay. Dia eo koa ilay lafikaavana lavitra zany dia mba apetraka hoe misy fotoana iaonan'ny fianakaviana na lafikaavana ray manontolo amina toerana anankiray amin'ny fotoana anankiray dia miaona daholy ny fianakaviany ray manontolo dia averina tsy kelikely zany zay hoe firaisan'ny mpianakaviana izay fifankatiavana sy fifamatorana ao anatin'ny fianakaviana izay. Koa isika tsirairay avy ianao no entanina mba hanatanteraka izany fa irina ary maniry tokoa izay eto amin'ny fandarana mba samy ampiatra ary hiezaka ny tsirairay hanatanteraka izany. Faiza miaina mampilamin-tsaina. Koa anjaranao ary mandray izay tandrifinao fa ny namanao lantoarym-besatsoely kosa ametraka ny mandram-piona ho amin'ny manaraka indray. AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena. Mampahery sy mahafaly tokoa ny mahafantatra fa misy olona ny nadiray monjasa mankafy izao fandaharana izao ary manongila tsofina te hiay no indray ny teny izay olazain'ny tompo aminy. Koa dia ao anatin'izany tontolo izany no anolorana ho anao indray ny fiarabana eto mpiandohany izao fandaharana izao ary anononana koa ny fiadanan'ny tompo aminao. Fa araka ny mahazatra antsika dia ndao sika anondrika ny lohantsika hivavaka raha sitraka ao ary raha mety aminao koa izany eo amin'ny toerana misy ianao eo am-piainona izao fandaharana izao. Hivavaka isika ary. Jehova tomponay mpamonjy sy mpanavitra anay, miankohika eo anatrehanao indray izay ankehitriny noho ny fitaoman'ny fanahinao masina fa te handre ny feonao iteny aminay. Aoka tsy ny mahaolona no hiasa tompo fa aoka kosa ho tsapanay ny fanatrehanao sy ianao miteny aminay mivantana mihitsy amin'ny alalan'izao onjam-peo izao sy ny teny rehetra izay holazaina. Ary aoka ny fanahinao masina no ampanan-kery izany teninao izany, hanamasina anay tsirairay avy, hanamasina ny mpiaino, hanamasina koa izay mampita ny teninao. Dia ho tanteraka ny eny sitraponao. Misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mamela dia mba havela ianareo hoy ny tenin'ny soratra masina ao amin'ny firazantsara ny Lioka 4:7-7. Amin'ny maha-olombelona antsika dia raha manaiky fa misy zavatra sasany izay maharary nataon'ny hafa tamin'ny tena no sarotra dia sarotra ny amela azy, indrindra moa ny hoe hanadino azy. Mety mitako fotoana lava dia lava ireny indraindray. Ny matetika enontsika aza moa dia ny hoe eny mamela azy aho fa tsy ho adiniko mihitsy kosa ny nataony tamiko. Mazava be anefa ny tenin'i Jesosy voalaza ao amin'ilay toko sy andininy no resantsika tery am-piandohana manao hoe mamela dia mba havela ianareo. Ny fanandramana ny aina ny Josefa arak'izay voarakitra ao amin'ny Baiboly no tiako zaraina aminao mikasika io famelana izay nanao ratsy tamin'ny tena io. Fanandramana izay tsoriko
fa nampahery aho tokoa ny nandraisako azy avy amin'ny namana iray. De sitrako indrindra, ary sitraky ny tompoko inoko izany, ny mba hampitako azy ho amilako izany fanandramana izany. Fantatsika mpamaky ny Baiboly tokoa ny tantaran'i Josefa sy ny lalam-piainana no diaviny. Mandra-pahatonga azy ho mpanapaka ny tany Egipta ray manontolo. 20 taona taty aoriana ny nivarotan'ny rahalahiny azy ho andevo. Namidiny rahalahiny ray tampo aminy ho andevo tokoa izy. Adia nangidy taminy tokoa ny fiainany nanomboka teo, saingy ny finoany sy ny fahatokiny fa momba azy Andriamanitra, ary koa mandahatra ny toe-javatra rehetra mba hahasoa azy. Dia tsy niravoravo tanana Josefa, fa nitraka foana na dia nangidy taminy tokoa aza ny ratsy nataon'ireo zoky rahalahiny ireo. Voalaza amin'ny Genesis 2:7, andiny 15 ka hatramin'ny 2:15, fa niteraka zaza 2 lahy i Josefa rehefa tonga mpanapaka ny tany Egipta izy, ka ny lahy matoa nataony hoe Manase, izay midika hoe mampanadino. Fa hoy izy, Andriamanitra efa nampanadino ahy ny fahoriako rehetra. Ary ny anaran'ny zandriny kosa nataony hoe Efraima, izay midika hoe vokatra be, satria hoy izy, Andriamanitra efa nampahamaro anakahy teto amin'ity tany ny jalijaliko ity. Dika teny iombonana na diemma no namakiko io farany eo. Ao amin'ny toko 7:30 amin'ny Genesisiana, ny 2:20, raha vo ny andomonja ny zavatsarotra teo amin'ny fiainana, de voalazany ny Baiboly amin'ireo toko sy andininy ireo, ilay Genesis 7:30, 2:20, fa nomba azy Andriamanitra. Ary ny toko 40 sy ny manaraka dia ahitantsika fa nanana ny fanahin'Andriamanitra tao anatiny Josefa. Ireo dia ahazoantsika milaza fa tany ampiandohana sahady dia fa namela ny rahalahiny Josefa. Ka izany no nanana ny fifandraisana ety dia ety tamin'ilay Andriamaniny. Ka natoinona natoinona mafy ny zavatra nataony ny rahalahiny azy, dia tsy izany intsony izao no nataony anelingely azy teo amin'ny fiainany sy ny fifandraisany tamin'Andriamanitra. 20 taona mahery taty aoriana, rehefa niaona tamin'ireo rahalahiny varotra azy ireo izy, dia mbola niverina tao an-tsainy enefa ny ratsy nataon'ireo rahalahiny ireo sy ny fijaliana mafy tsy maintsy niaretany vokatra izany. Tao aorian'ny niterahany zanany lahy voalohany, dia sahy nilaza nefa izy fa Andriamanitra efa nampanadino azy ny fahoriany rehetra. Koa dia nataony hoe Manase ny anarany zanany, izay io voalaza io raha teo ny dikany mampanadino. Andriamanitra mihitsy no nolazainy fa nampanadino azy ny ratsy rehetra natao taminy sy ny aretany. Ry mpiaino namana, Andriamanitra irery ihany no afaka mampanadino anao izay ratsy rehetra mety ho nataony ny olona taminao. Fa raha ny maha olona anao, dia tsy ho vitanao samy irery mihitsy ny hanao izany. Toy izany raha teo no ataony rehefa mamela ny helintsika izy, arak'izay voasoratra ao amin'ny Hebreo 10:17. Hebreo 10:17 manao hoe ny fahotany sy ny elony tsy ho tsarovako intsony hoy Andriamanitra. Ary koa ao amin'ny Jeremia 15:20, dia hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe dia ho tadiavina izay eliko ny Israely fa tsy isy, ary izay fahotany Joda fa tsy ho hita, satria avelako ny eliko izay sisa lovako. Rehefa mamela ny eliko ao Andriamanitra, dia voafafa tsy ho hita na ho tadidy eo anatrehany intsony izany. Matoki izany tenin'Andriamanitra izany. Ho an'ny Satana
sy ireo izay mety ampiasainy no mbola hampahatsiaro anao ireny saingy ho an'Andriamanitra dia tsy ho hita sady tsy isy eo anatrehiny intsony ireny ota rehetra izay navelany ary nekenao teo anatrehany ireny. Izay nitadidiny Josefa dia izy hoe Andriamanitra mihitsy koa no nampanadino ahy ny ratsy nataony ralahako sy ny fijaliako izay niaretako teto amin'ity tany ity. Koa dia ataoko hoe Manase ny anaran'ny zanako voalohany satria efa nampanadino ahy ny ratsy teo aloha rehetra Jehova. Niteraka ny zanany faharoa Josefa ary ny anarany nataony hoe Efraima satria hoy izy Andriamanitra efa nampahamaro anakah teto amin'ity tany nijalijaliako ity. Avy ao amin'ny Manase dia tonga Efraima, izany hoe avy ao amin'ny fanadinoana na koa ny famelana tanteraka ny heliko ny hafa vitany taminao tahaka ny nataon'Andriamanitra tamin'i Josefa dia ho tonga manaraka eo koa ny vokatra be na ny fahavokarana be na ny fitahiana be dia be. Ry namako isany, ny fivelomana ao anatin'ny fangidipana, ny fahatsirovana ny ratsy nataony ny hafa, ny lonolono dia tsy hamokatra zavatsoa eo amin'ny fiainanao mihitsy. Mifanohitra amin'izany aza mety hankarary fosy sainanao izany. Ny fandavana kosa hahatsiaro ireny noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia hitondra fitahiana be dehibe ho anao tahaka izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Josefa. Fa rehefa nanadino izy niteraka ny Manase dia tonga Efraima fitahiana be dehibe sy fahavokahana. Tsy miovy eo Andriamanitra Josefa io hatramin'izay ka hatramin'izao, fa io Andriamanitra nio ihany no mbola Andriamanitsika koa ankehitriny. Misy lalana tian'Andriamanitra izoranao mandalo eo amin'ny famelan-keloka sy ny fanadinoana ho amin'ny fahavokarana be sy ny fitahiana raha mety ianao. Avela ho teraka ao amponao Manase izay mampanadino ny ratsy teo aloha rehetra, fa ho avy koa Efraima ilay mahavokatra be hitondra ny fitahiana maro samihafa eo amin'ny fiainanao. Mamela dia mba havela ianareo, mba ho tonga fanandramako izavisianao anie, izany manomboka izao no ho ny fahasoavan'Andriamanitra, dia hahavokatra be sy ho feno fitahiana ny fiainanao tahaka izay nataony Tompo tamin'ny Josefa rahateo. Mandra-piaonao indray ary. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Heritage Singers. I will never be the same again. I can never return. I close the door. I will walk the path. I'll run the race, and I will never be the same again. I will never be the same again.
deeper seas. Whatever you need to do, Lord, do in me. The glory of God fills my life, and I will never be the same again. Fall like fire, soak like rain, flow like mighty waters again and again. Sweep away the darkness, burn away the chaff, and let a flame burn to glorify your name. Fall like fire, soak like rain, flow like mighty waters again and again. Sweep away the darkness, burn away the chaff, and let a flame burn to glorify your name. Fall like fire, soak like rain, flow like mighty waters again and again. Sweep away the darkness, burn away the chaff, and let a flame burn to glorify your name. I will never be the same again. I can never return. I've closed the door. I will walk the path, I'll run the race, and I will never be the same again. And I will never be the same again. And I will never be the same again. Asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re. Dia manasantsika rehetra indray tompoko, anaraka ny toy ny fandaharana vokarin'ny radio ny feon'ny fanantenana. Meno finaritra ary. Asa sy tontolo iainana voakolo no antoko ny fahavelomana. Nataon'Andriamanitra hiasa sy hitandrina ny sany zanak'olombelona, ary izy tenany mihitsy no namolavola izany melohany namoronana antsika olombelona mba hahasoa antsika. Dinika mahakasika izany hatrany no manina eo anao eto, izay mbola hiarahantsika amin'ny teknisan'ny fambolena sy ny fiompiana avy amin'ny faritra Ambositriny, dia Andriamatora Zafy Mandimby Laurent. Miarabanao zahay tompoko. Manolotra ny fiarabana antsika rehetra izay mpanaraka sy tapaka ity onjapeo radio adventista maneran-tany ity indray ny tenanay. Ny mpanolotra ny fandarana dia ny namanareo Laurent, ary miarahaba ny teknisiana ihany koa sy manao totosa sy mampita ny feoka malavorary ny fandrenesantsika ity onjapeo ity. Raha tomorona akaikikaiky koa dia aleo ianao mihitsy no ilaza ny nomaninao atolotra ny mpiaino antsika anio. Hotoizantsika androany dia ny mikasika ny famoronana sy ny tontolo ambanivohitra. Androantsika dia jery izay voasoratra ao amin'ny Genesisy toko voalohany dia ny andininy 1:12 ka hatramin'ny andininy 3:10 no jerentsika. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Andriamanitra nanao hoe, aoka ny tany haniry ahitra sy anana mamoa ary hazo fihinam-boa izay mamoa samy araky ny karazany avy ka manamboa eo aminy eny ambonin'ny tany
dia nisy izany ary ny tany na ny riatra sy anana mamoa samiaraka ny karazany avy ary hazo mamoa izay nanamboa ao aminy samiaraka ny karazany avy ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany dia nisy hariva ary nisy maraina andro fahatelo izany. Eto dia hitantsika ny fandaminana izay nataony mpahary ary hitantsika eto fa ny namboly voalohany indrindra dia Andriamanitra ary izy no namboly andreo karazany zavatra maro samihafa izay hitantsika eto ambonin'ny tany dia ireo zava-maniry izany. Ahitana lesona be amin'ity andininy izay voatantara ato amin'ny ity boky ny Genesisy ity. Raha mijery manokana an'izay andinina izay sika dia hitantsika eto fa ireo voly rehetra izay ambolentsika zany na ny ahitra zany ao ihany koa ny anana, ao ireo voly izay finantsika isan-karazany tahaka izay ihany koa ny voankazo dia Andriamanitra no nanao an'izany rehetra zany. Izany hoe raha raisina zany dia ny hoe ny mpitarika voalohany eo amin'ny resaka tontolo ny fambolena dia Andriamanitra zany no nametraka ohatra sy nanao an'izay fambolena izay teto amin'izao tontolo izao. Izany hoe isika izay olombelona, isika izay kristianina, isika izay tasaha dia tsarovy zany fa matoa nisy ho voly izay ambolenao io dia nisy Andriamanitra zany izay nahary izay rehetra izay. Ato amin'ity andinity ihany koa dia ahitantsika fa ny fandaminana nagaga izay nataony teo amin'ny andro teo aloha dia teo amin'ny andro faharoa dia ny fanaovany tany maina. Izany hoe efa vita karakara zany ilay tany izay vao nanao ny fambolena eto ny mpahary. Izany dia lesona anankiray izay tokony hita amin'ny sika izay mamboly, tokony hisy fandaminana mialoha, tokony halamintsika tsara izay resaka rafitra tokony arahana eo amin'ny fotoana fambolena izay. Azonao hazavaina bebe kokoa ary ve tompoko izay hoe fanarahana ny rafitra eo amin'ny fotoam-pambolena izay dia afaka manome ohatra ve ianao? Mila fikarakarana zany ny tany ary efa voakarakara izy amin'izay fotoana izay ianao vao afaka hanao ny fambolena. Eto nefa dia misy teknika anankiray koa tonga dia fahita avy hatrany amin'ity resaka izay ny forono ny mpahary ity. Misy ny atao hoe fifafadiam-boly na association de culture. Izany hoe ireo voly miaraka azo atao eo amin'ny toerana anankiray. Eto dia hitantsika izany satria misy karazany zavatra maro no nentin'Andriamanitra nambolena ao amin'ny toerana anankiray. Izany koa zany dia azontsika atao tsara ny mampiaraka na mampifanambady ireny voly ireny ao amin'ny toerana anankiray. Izany hoe ilainao zany ny mampiaraka ny voly io araka ny karazany izay tokony atao. Kanefany dia ilaina ny fepetra, izany hoe tokony anatina ny teknisianitsika mba hahafahatsika manao an'izay fambolena izay. Eto dia ao anatiny ihany koa ilay antsoina hoe ala vatom-boly. Amin'ny teny baiko moa dia hoe agroforesterie, izany hoe ny fambolena an'ireo karazan-javatra izay tsy mitovy faharetana izy ao ihany koa ny zavatra anankiray izay fihinana ary eo ihany koa ny fahavon'ilay zava-maniry anankiray izay voly ataontsika ary miaraka amin'izay dia tsy inona zany fa ny fambolena ny ahitra zany izay hoan'ny biby dia ny biby fiompy izay nataontsika. Eto zany dia ahitantsika teknika izay fanampianaran'Andriamanitra avy hatrany zany amin'ny kasika an'ity resaka Genesisy toko voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo ity dia ny famboaran'Andriamanitra an'ireo zava-maniry isan-karazany ireo. Ohatra anankiray ihany koa no apetrany ity andininy ity fa rehefa mamboly isika dia aoka tokony hipetraka ihany koa ny faharetan'ireo voly izay tokony hatao. Ahoana indreny amin'izay hoe faharetan'ny voly atao izay? Tsy aleo maka ohatra akaiky mihitsy sika. Eto dia ahitantsika ny voankazo, ahitantsika eto ny anana, dia ahitantsika eto ny ahitra. Izany hoe misy zany ireo voly maharitra izay tokony ambolentsika tasaha dia tsinona zany fa ireo hazo sy ny hazo fihinam-boa ireny dia mivoalohany ihany no ilanao ny fikarakarana azy fa rehefa orina ianao zany dia ny fikarakarana dia mioto ny vokatra ihany. Ao nefa ireo voly izay tsy maintsy ataonao isan-taona dia ireny voly ireny nefany dia ilainao koa ny teknika izay ilaina azy. Ary ankoatran'izay ihany koa moa zany ny fambolena vilona dia isan'ny tena zava-dehibe izay tokony ataontsika ihany koa. Eto Andriamanitra no nampianatra n'izany fambolena vilona izany. Misy dikany avokoa zany ary nataon'Andriamanitra ahasoa
sy tsinjovany antsika olombelona indrindra fa isika tantsaha ny zava-maniry izay noforoniny. Azonao porofona mihitsy ve izay hoe natao amboly ahatra isika ho an'ny fiompiana izay ataontsika na zavatra hafa. Raha jeresika amin'ny tontolo ny fiompiana omberinony teto Madagasikara ny nampalahelo dia ity. Ankehitriny dia misena ny vokatry nono eto ny antony dia izao. Nampidirana ireny karazana omberinony ireny kanefa ny zava-nisy dia izao sy nisy ny fambolena ahatra na ny fambolena vilona, izany hoe ny culture fourrageur, ka vokatr'izay dia sy nanara-dalàna ny fiompiana an'ilay ombivavy. Ka ny olona rehetra izany izay siompy ombivavy berinono na hiompy amin'ny resaka biby fiompy maro samihafa dia tokony amboly izy izany satria Andriamanitra no nametraka ny ohatra mikasika an'izay fambolena izay. Ankoatr'izay koa ve mbola misy zavatra hafa tsara ho fantatry ny tantsaha? Isan'ny zava-dehibe ao amin'ity tontolo izay napetrak'Andriamanitra ity dia ny fikarakarana izay ataony mikasika an'izany fifandraisana misy eo amin'ireo zava-maniry ireo. Izany hoe ny zava-maniry tsirairay avy izany na ny volo tsirairay avy dia tokony ho fantatsika fa matoa natao samy hafa karazany ireny dia misy fifandrokizana, misy fifanampiana ary misy fifanohanana izay tsy maintsy tokony ho hita amin'izay zava-maniry izay. Eto ihany koa izany dia isika ny tokony hoe hahaizantsika mampiasa sy manohana an'izany karazana volo maro samihafa izany eny fa na ny ahatra aza dia tokony ho haitsika ny nanao azy hoe ny ahatra ane na sy manan'omby sika na sy manana biby fiompy dia azitsika atao ny manao an'ireny ahatra ireny ho zezika na compost izany na ataosika izany ilay antsoina hoe zezo-maitso ny ahatra izay ataosika ao. Eto izany dia izay ihany koa ny lesona tian'Andriamanitra apetraka eto hoe anjarantsika ny misafidy izay karazam-boly izay ny tiantsika atao eo amin'ny tany anankiray izay tokony hamboletsika. Sika izany no teny hoe ny ataoko eto amin'ity tanimbary anankiray ity hasiako voly avitra zao ve le izy arahintsika hoe voatabia na ovy no ataontsika eo na tongolo. Ary anjarantsika ihany koa izany no mametraka hoe inona ny voly tokony hiaraka. Raha eo amin'ny tanimboly anankiray zao dia hoe mila ireo lavalavaravina ohatra hoe kasaka izany dia ny miaraka amin'ny kasaka zao ny mety dia ireo antsoina hoe boriboravina dia ny saramaso izany sy ny soja. Izay karazana ohatra izay izany ny tokony ilaintsika koa tasaha eo amin'ny resaka tontolo ny fambolena ary izay ny tian'Andriamanitra apetraka raha amin'ny resaka manokana ato amin'ity andininy izay nomena ny lohahevitra izay ataosika androany izay. Ka dia eto am-pamaranana ny tenanay dia mandrisika antsika mandrakariva mba hianatra manokana mikasika an'izany volo izany eny fa ireo karazam-boly ireo karazana zava-maniry maro samihafa satria arakaraka ny fianarantsika an'izay no ahafantarantsika hoe inona ny voly tokony hiaraka ary inona ny voly izay maharitra kokoa, inona ihany koa ny voly izay amboletsika isan-taona ary inona ihany koa ny voly izay ataosika isam-bolana izany. Ary ny rarinay dia tsy nahazoanao tombosoa ihany eto amin'ity tany izay fandalovany ity fa mba hiarana amin'Andriamanitra dia ilay Andriamanitra izay mpamorona ny voly ary ilay Andriamanitra ihany koa izay mpikarakara ny voly miaraka amintsika dia araka ny voalaza ny apôstôly Paoly hoe dia mpiara-miasa amin'Andriamanitra isika ary saha n'Andriamanitra ihany koa. Dia misaotra indrindra tompoko. Ry tantsaha sady manatsara ny tany no miaro amin'ireo bibikely sy aretina samihafa ary azombokatra betsaka sy tsara ny fanarahanao ireo toromarika manara-penitra ko ampiaro avetrany izany. Ny fahiny fahagola tantara no soratan'ny fanjaniana andrenisanao any samina sy ny mpanoratra. Mahafaka ny saiko mihitsy ribendra ny fiovan'ny fiainana taloha sy ny ankehitrio ka tsy mitovy kosa anie izany ry mamavao raha kely taloha dia efa mialehibe amin'izao, eo koa ny efa simba dia avozana, be koa ny efa lasa tsy hitantsony sy ny sisa. Za angary anaka mandahan'izany fa hitako manasaro-javatra mihitsy ny ankehitriny ka. Fa ahoana ka? Eto amin'le fambolena ny tiako lazainy hoe ataovy an'izao ny zezika asio fifandrimbiasam-boly
zao no mety e iry adranony e tsy vitako zany ry lehibe ndrakelika. Mamavao a. Marenina lola kely. Aiza no vokatra niakatra tamin'ny andronay fahiny zany. Na tsy asiana zezika azy io tany io de mahavokatra. Sy mba nasiana an'izany fepetra-pambolena sy fifandrimbiasam-bolo zany fa de mahavokatra foana ry laikoto a. Ka mesimba anie le tany ry mamavao e. De tsy maintsy mitady teknika tsara ahafahana mamerina azy mba hamokatra tsara indray. Ka maninona izy io raha atao bebe zezika fotsiny de samy vita fa tsy asiana fepetra hoe zao na izao e. Hatramin'ny fambolena vary sy ty volo isan-karazany ty le retsika itondrany ry zalamanam-pahaizana fitsipika andrefesana sy anipihana mba hametrahana ny volo manara-tsipika hony. Na reo tanora angano mahavita an'izany fa zay andro taloha tsy araka an'izany ka. Vao mainka aza manamora sy manatsara ny azy zany ry mamavao a. De nio tsara ny aleo arahany reny toromarika ho fanatsarana ny famboleny reny. Amin'izay mahazo tombontsoa sika. Ataoviny ianareo fa ny fanao mahazatra azy ty efa tsy ho arakako. Maika fa hampitomboana zavatra hafa. Mamavao a. Tena ny fomba fambolena fahiny fahagola izay nataon'Andriamanitra mihitsy ane no mila raha antsika olombelona tsara e. Aza mianianiny amin'izany mihitsy ry benja. Isika no nanao ny ataontsika nahoana no marina mihitsy izany tenin'ny mamavao izany. Fa isika olombelona ihany no manimba ny tontolo iainantsika. Noho izany mila miverina sy manaraka ny fepetra. Izay napetraka ny mpaharoarahany sika manao hoe hiasa sy hitandrina ny sa. Ka natao andraka amin'ny zavaboary koa anetsika araka ny tsodrano e. Fa tsy natao animba ry mamavao a. Voalaza ny tenin'Andriamanitra izany. Izy mihitsy nanao fandaminana hoe zao no atao voalohany, zao no manaraka sy ny sisa e. Mba avakeo ny mamavao anie izay voalaza ao amin'ny Genesis toko voalohany rehetra ao e. Izy ary no nanao fandaminana mba halavorarany zavaboariko maika fa isika olombelona no ariny. Anao volo-saritaka sy fafikatrana. De mamelo mafy koa le penjakely le retsy a. Ary zay ny tena tsy nidinihako tsara. Hay voalaza ao misoratra masina mihitsy moa zany ty asa fambolena ataontsika tatsaty. Angano fambolena ihany ry mamavao a. Mbola eo koa ny fiompiana. Laza zavatra ndraiky benja hoe ahoana. Andriamanitra mihitsy zao no nampaniry ny ahatra tamin'ny famoronana mba ho an'ny biby fiompy. Ka ny omby mihitsy ny tena mila nioko. Reny omby vavy peronono reny. Eno a. Kanefa ny mampalahelo de zao a. Satria ka amin'ny olona mbola vilona. Na koa hoe tsy fomba mahazatra azy zany. Fa izay maniry any an-tanety sy eny an-dohasa eny no meno ny omby a. Ka rehefa tsy ampy amin'ny filan'ny biby fiompiny zany. De dora ny tanety mba hazony ahatra ho an'ny omby. Tena zay kosa aloha ny zava-misy e. Iny izy miandry fitsomoana tonga de vonona. Fa eo koa anie ty tavy ataon'ny olona sasany ty e. Nefa tsy takatry ny sain'ny olona fa arakaraka ny anaovany izany no vao maika manimba ny tany. Ka tsy ahafahany mamokatra toy ny taloha intsony. Andriamanitra aza anie mamavao mpamorona mbola nampaniry ny ahitra, ny hazo sy ny sisa. Fa isika indray mandory sy manimba fotsiny. Endry koa ary benja kely. Simba tokoa moa zany ny nofotany amin'ity fandorondorony ty. Ka ezany izy hoe dorana sy kapainako. De avy eo koa sika ihany ny memenina hoe hafa ihany ny taloha, ny vokatra azo taloha tsy mitovy amin'ny ankehitriny mihitsy ka. Nefa le tany efa mesimba sy reraka. Marina zany. De avy eo a, nomen'Andriamanitra torolalana indray sika amin'ny alalan'ireny teknisianina ireny. Mba ahafahana manatsara ny fambolena sy ny fiompiantsika tantsaha.
dia memenina indray hoe ny fomba mahazatra ihany tsy vita zany hony ka le fambolena manara-tsipika ve zany no tiany benja olazainy dia tia le hoe zezika biôlôjika efa reko mihitsy fa reny hoe tsy manimba tany izy daholo zany ry mamavao ary efa hainao tsara ankoatr'izay ny tokony anaovana fifandimbiasam-boly mba tsy hareraka ny tany eo koa ny alavadam-boly mba halonaka ny tany toro hevitra nataon'Andriamanitra soantsika daholo zany nefa atao ahoana moa fa misy ny manaraka misy koa ny mafiloha be dia jereo ny elanela ny fahatsika ny safidy fa taiza daholo reny na aizany lehibenja kely an'izany avy amin'ny teknisian'ny fambolena sy ny fiompiana rery mamavao dia mahazo toa ihany koa manaraka ny radio feo ny fanantenana fa misy torolalana betsaka azotsika aho marina hoe ry laikioto misaotra tsisy fisaorana tena tiako zany azoko tsara sady mazava be amiko ny tiany benja olazaina Andriamanitra tokoa ny manome fa mamavao no manao tsongolo batita tsy mety mandray dia tsy ambinina kaiko mbola mahavita an'izany ve mamavao zao sao dia folaka natapaka amin'izany tsongolo batita zany fa tandremy ihany mamavao ka rehefa mahafolosy manao safidy adaladala dia tsy maintsy izay ny fandehany kino tapa-kevitra ry laikotro fa naraka ny fepetra mahasoa amin'ity fambolena sy fiompiany ity fa mihitsy ny fihevitra hatramin'izay iany hoe ahoana ry mamavao ka ny tena ihany mihevitra fa tsy dia zava-dehibe loatra zany mahatatraha zany tena anisan'ny zava-dehibe ho mason'Andriamanitra mihitsy ty asa tsikitika no mpiara miasa kaiky amin'ny mihitsy sika ry mamavao ka dia manentana amin'ny mamavao azotanao fa mpiarany na ny omen'ny teknisianina na zay voalazan'ny radio amin'ny feo amin'ny fanantenana ho tateraha mamavao daholy azonao atao ny miaino sy mamerina miaino ary maka mahimaimpona ny fandaharany AWR amin'ny alalan'ny finday afaka mifandray amin'ny tranokala-pifandraisana na ny internet raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany www.awr.org tsy misy madilana hotentenina fa enganetikoa mba ho mpiara-miasa akaiky amin'Andriamanitra isika ary ho mahatoky amin'ny asa izay nampanaoviny antsika ny amin'izay asa fambolena izay ataontsika izay mba ho voninahiny ireriany dia atretikoa aloha ny fiarahantsika tato anatin'ity fandaharana asa sy tontolo iainanyity fanjaniaina no nanolotra sy nanomana izay fandaharan'izay ho anao teto niaraka tamin'ny teknisianina samma ny sahana ny lafin'ny teknika dia misaotra ny ekipan'ny feon'ny fanantenana niarana atoatosizany teto tompona ndraikitra ny fandaharana Elion Andremitanso AWR boîte postale 700 Antananarivo 100. Akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
nanaonandray ny fomba ny sehon'ny fanekena nataon'andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Miaraka aminao hatrany ny mpiaramianatra aminao Eliandre amin'ny tanso. Vakitsika izay voalaza ao amin'ny Deutéronomie 7:5. Deutéronomie 7:5. Tsy ny fahamarinanao na ny hitsim-ponao no andehananao handovan'ny taniny, fa ny ara-tsi-panahin'ireo firenenareo no androahany Jehovahandriamanitra ho azy eo anoloanao, atoa ny teny izay nianianan'i Jehova tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao. Azonao tsara ve izany teny izany? Tsy hoe nanana fahamarinana manokana na nanana hitsim-po manokana ny zanak'Israely ka natonga azy ireo nofidian'Andriamanitra mba hiditra ny tany Kanana ary handroahany Jehova ireo olona izay efa napetraka teo, fa anisan'ny fikasan'Andriamanitra tamin'ny nifidianany zanak'Israely ny androahana an'ireo mpanompo sampy noho ny natao Kanana. Tsy ndroahana fotsiny moa izy ireo fa tena foanana mihitsy. Azonao jerena koa ny Deutéronomie 7:7 manampy an'izay. Deutéronomie 7:7. Misongadina ny teny fikasan'ny fanekena ao amin'io andininy io. Asa raha hitanao, ny fanekem-pahasoavana nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely no hitantsika eto. Fanekem-pahasoavana satria fanomezana maimaim-poana ilay fanekena, tsy noho ny fahatsarany zanak'Israely mihoatra noho ny firenena hafa, fa safidin'Andriamanitra fotsiny izao, tsy noho ny fahamarinanao na ny hitsim-ponao ho izy. Raha vakitsika tsara ny tantara dia niasa ho azy ireo foana ny Andriamanitra ho any zanak'Israely, na dia nanao fahadisoana miverimberina azy izy ireo, ary fahasoavana koa izany. Azo antoka fa tsy misy hafa amin'izany koa ny filazantsara amin'izao fotoana izao. Impiry manao fahadisoana isika dia mamela helok'Andriamanitra. Maharo-po Andriamanitra, saingy misy tanjony izany dia ny taona antsika hibebaka. Inona moa ny mahasamihafa ny fiekekeloka sy ny fibebahana? Fiekekeloka anie dia ny fanekena fa nanota ianao mangataka famelan-keloka dia mahazo e. Fa ny fibebahana dia fanapa-kevitra mihitsy hiala amin'ilay fahotana izay natao. Tia no tonga amin'izany fibebahana izany sika, matoa izy mamela ny helontsika foana. Hitantsika koa fa noho ilay teny fikasana natao tamin'ny razany zanak'Israely fahiny, nanomezana ny fahasoavan'Andriamanitra ho an'ireo taranany taty aoriana. Dia ny teny fikasana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama izany, tsy mitsoaka amin'ny teny nampanantenainy Andriamanitra. Nanoratra matetika ny amin'ny teny fikasan'ny fanekena natao tamin'ireo patriarka izay nomen'Andriamanitra fanekeny Mosesy, mikasika an'ireo vahoaka nomena ny teny fikasana dia ny zanak'Israely izany. Ndeha hamaky andininy vitsivitsy sika maneho an'izany. Ny voalohany dia izay hitantsika eo amin'ny Exodus 2:7. Exodus 2:7 izay mivaky tahaka an'izao. Ary Andriamanitra nandre ny fitarainany zanak'Israely izany, dia natsiaro ny fanekeny tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Zao koa nivakitsika eo amin'ny Exodus 4:5. Exodus 4:5. Ary izaho hampiditra anareo any amin'ny tany izay nananganako tanana omena ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, dia omeko lovanareo izany, izaho ny Jehova. Ilay fanekena nataony tamin'ny Abrahama dia nitoy tamin'ny Isaka sy Jakoba dia niterizin'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely. Ovakitsika koa izay voalaza amin'ny Levitikosy 5:20. Levitikosy 5:20. Dia ho tsarovako ny fanekeko tamin'ny Jakoba sy ny fanekeko tamin'ny Isaka ary ny fanekeko tamin'ny Abrahama, ary ho tsarovako koa ny tany. Hitantsika ve izay voalaza eto, izay hanampy antsika ahafantatra ny fomba hatanterahany teny fikasan'ny fanekena.
ilay fanafahana ny zanak'israely tamin'ny fanandevozany egiptianina nandritra ny 400 taona izay famantarana lehibe ny fahasoavan'andriamanitra mahavonjy dia miorina ihany tamin'ny fanekena nataon'i Jehovah tamin'ny Abrahama. Ilay fanafahana azy ireo dia miorina tamin'ny fanekena nataon'i Jehovah tamin'ny Abrahama. Izany hoe na tsy mbola teraka akory aza ireo mpandray tompontsoa ao anatin'ilay fanekena dia nitaranak'i Abrahama aty aoriana izany ny zanak'Israely fa natao azy ireo ilay teny fikasana. Ka araka izany dia tsy nisy ninninona inge nataon'izy ireo mba hahazonana izany. Tsisy ninninona nataon'ny zanak'Israely mba hahazonana izany. Tena mifanohitra amin'izany aza nataon'izy ireo, ratsy ny nataony. Tsisy ninninona nataony ka namendrika azy ireo handray ilay fanafahana nampanantenaina izay nitanteran'Andriamanitra tamin'ny nanavotany azy ireo hiala tao Egipta tamin'ny alalan'ny fomba mahagaga. Tena miazona ilay fampanantenana nataony tamin'ny razana fahiny tamin'ny Abrahama, Isaka ary Jakoba Andriamanitra. Izao anefa mario tsara fa tsy mifarana treo amin'ny fanafahana azy ireo tamin'ny fanandevozana ny tantara. Nanana tanjon'Andriamanitra tamin'ny fanafahana ny zanak'Israely tao Egipta. Niala tao Egipta ho aiza moa izy ireo? Inona ny tanjona? Ho an'ny Sinay izay nanorenan'Andriamanitra tamin'ny fomba ofisialy ny fanekena tamin'izy ireo milohan'ny hampidirana azy ireo any amin'ny tany Kanana. Any moa ny tanjona dia ny tany Kanana. Ny tananjara toerana lehibe tao amin'io fanekena io ny filazantsara sy ny lalàna ry havana dia ny didifolo izay natao ankatoavin'izy ireo ho fanehoana ny fananan'izy ireo fifandraisana mahavonjy amin'ilay tompo izay efa nanavitra azy ireo. Le fifandraisana mahavonjy izany raha tiana hitohy dia tsy maintsy makatoa ny anjaran'izy ireo anatin'ilay fanekena izy. Dia hitantsika miverimberina trany ny antso atao amin'izy ireo ao amin'ny Deuteronomia mba natanteran'izy ireo ny anjarany ao anatin'izany fanekena izany izay voaorona teo Sinay milohany andehanana makany Kanana. Naorona teo Sinay izany. Inona izay? Inona izay anjaran'izay? Ny fitandremana ny lalàna. Fahasoavana ny namonjena azy ireo niala tao Egipta tsy avy amin'ny nataon'izy ireo fa tena fanekena nataon'Andriamanitra ny tanterahany saingy tsy nivonjen'Andriamanitra ho afaka tao Egipta izy ireo mba hahafahan'izy ireo miverina indray amin'ny fiainam-panandevozana izay efa nanafahana azy ireo. Fa ny mifanohitra amin'izay no antony dia ny mba hahatonga azy ireo anana fiainana vaovao. Dia apetraka amiko sy aminao indray ary ny fanontaniana. Amin'izao fotoana izao dia inona no anjara toerana izay tana ny lalàna na ny didifolo eo amin'ny fiainantsika ankehitriny. Dia isika izay efa novonjena tamin'ny fahasoavana koa. Ary nahoana moa no manandanja lehibe tokoa izany lalàna izany eo amin'ny andram-piainana hiainantsika miaraka amin'Andriamanitra milohany hidirantsika any amin'ny Kanana ny lanitra. Apetraka amintsika ny fifanakaloza-kevitra fa hametraka mandram-peona vetivetindray ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny Tantso. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org na www.feofanantenana.org.